no Mariana Androany andro iraisam-pirenena ho an'ny fifandraisan-davitra. Aloha hevitra lehibe naroson'ny ministera ny posta sy ny fifandraisan-davitra ny fampiasana ho an'ny tombontsoany rehetra ny fahiratan-tsaina artifisialy anisan'ny manampy amin'ny fanafaingenana ny fahatrarana ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra na ny ODD ny fampiasana ny teknôlôjia mpifandraisana hoy ny ministera ny posta mifanindran-dalana amin'ny fankalazana iraisam-pirenena tany Suisse Genève moa ity andro maneran-tany ho an'ny fifandraisan-davitra ity fanazavana. Manokatra amin'ny fomba ofisialy zany ty salle de conférence ty zay natao ho an'ny sehatra ny numerika ary anentanana ny ministera rehetra ny sehatry ny fampianarana zay manana etaeta anao conférence zany ato de omeny ministera mamaikona ny fampiasana an'izany. Natomboka tamin'ny fanokanana ny toerana fanaovana valan-dresaka sy mpanavaozana eo anivon'ny ministera ny posta sy ny fifandraisan-davitra ny andro iraisam-pirenena ho an'ny teknôlôjia mpifandraisana ity toerana ity izay azony rehetra ampiasaina hoy ny ministry ny posta fampiasana ho an'ny tombontsoany rehetra ny fahiratan-tsaina artifisialy araka izany no iompana ny valan-dresaka no tanterahana androany tao amin'ny ministera ny posta anahafana nanamafy ny fandraisana anjaran'ireo mpisehatra amin'ny fahatrarana ny tanjony fampandrosoana maharitra ny niresahana ny loha hevitra androany hoy ny ministera ny posta. Androany moa zany nanamboana an'izany série de conférence zany dia nalaina ny thème zay nisoritany Union internationale de télécommunications, utilisation positive de l'intelligence artificielle pour tous. Ka niantsona panéliste zay avy amin'ny université privée, avy amin'ny université publique dia avy ato amin'ny ministera moa zany mazava ho azy. Ny filoham-pirenena moa dia miteny foana tokony totoka hatrany amin'ny resaka sosialy. Ny androandroany moa zany dia télécommunication mazava ho azy fa société d'information ihany koa zay no kalazaina ko zay zany no natonga anay miaraka amin'ireo mpiasa reo mba mena fitaovana zareo ahafahany maheno ahafahany mijery ny vaovao rehetra misy fa tsy hijerena olona fotsiny zany. Anisan'ny nisongadina tao anatin'ny taona maro zao ny fandrosoana ny lafin'ny teknôlôjia mpifandraisana toy ny fahafahana mitahiry antotan-kevitra amin'ny alalan'ny cloud sy ny maro hafa. Ankoatra ny fampitaovana ny sehatra maro isan-karazany na mpitaovana fahitalavitra numerika ihany koa ireo mpiasan'ny ministera ny posta amin'ny andro maneran-tany ho an'ny teknôlôjia mpifandraisana ny androany.